Fiandaran'ny tompo sy ny fahasoavana anie ho amintsika rehetra. Soran'ny tompony rehetra ahatra ty andro an'ity tsika. Tsara aloha ny andro aty aminay aty fa ny aminareo tsy fantatro loatra. Le soran'ny tompony zavatra rehetra. Any Jehovah ny tany izay rehetra ho aminy. Irosy indray tsika mitohy an'ny lesona mbola ao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ihany lesitsika. Sy zavatra hitantsika eo amin'ny seza fiandrianana zany. Dia ny lesitsika mbola teo amin'ilay hoe lolona 420. Ka iny angamba no amaranantsika azy amin'ity an'ity raha sitrapon'Andriamanitra. Ivavaka tsika ray. Masantsika iara ivavaka. Jehovah Andriamanitra ray io. Mankalaza anao zahay mideranao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao zay ray io. Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra ray io. Fa noho ny fahasoavanao no mbola tsy nalandritra anay. Misaotra ray fa noho ny fahasoavanao no mbola fany indray mifanatry tavy eto no hainao manjery izao. Ahafahanay hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Dia mangataka aminao zay ray io. Manatrehanay fenentanao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Kaokany ny fahazavahanao no iseho aminay eto. Dia mangataka aminao ray. Mampianaranay ray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonin-kely izay vahoakanao. Mbe fahendreny zay ray io. Mbe fahalalany zay. Mbe fantohana feno izay. Ary io ka ny Andriamanitra izao fianarana ny teninao izao sy fandinihana ny teninao izao dia tsy ho sembatsembanan'ilay ratsy na dia kely aza. Ka ninona asan'ilay ratsy hoentina anakorontanana izao fampianarana izao tsy handeha na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona. Dia ilay vonina noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy zany. Ny anaran'i Jesosy. Ravisa tamin'ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy tsy manan-kery tsy manana-anjara amin'izao fampianarana ny teninao izao sy fianarana ny teninao na amin'ny tokantrano tsirairay avy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray kalazay ny anaranao ny mena voninahitra ny ianao. Fa hoy ny teninao marambara manao hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Eny ka tsy tianay nananjara amin'izao ilay rats'Andriamanitra ary mino sy matoky izay rehefa ianao nefa nandrava ny asany rehetra tsy hanakery tsy hanapahefana aminay sy amin'izao fianarana ny tenina izao. Dia raina ny anaranao Andriamanitra kalazay ny anaranao any. Mifona aminao ihany koa nefa izahay satria mpanompo tsy masoa ary tsy matoky izahay. Ary na tamin'ny fiteninay na ny fisainanay na ny fitondrantenanay na mety tamin'ny jereninay na ny nono sofinay dia mety tsy ilaozany izay mety ho latsaka teo anatrehanao izahay satria izay nofo amandra ihany. Izany akory tsy midika hoe handeha amin'ny filan'ny nofo saina amin'ny fanindriny kanefa mety latsaka izahay. Ka ninona ray nampanotanay teo anatrehanao dia hifonanay aminao zany. Mamindra fo aminay ray io mamela ny elokay renao. Ary tsy mitsahatra izay no mangataka amin'izany isan'andro anatrehanao Andriamanitra satria tsisy marina izay na dia iray aza. Ary izay indrindra Jesosy io nitoeranao amin'ny seza fiandrianana ao amin'ny tempolo masina ny an-danitra izay manao asa fanelanelana fifonanao anay eo anatrehan'ilay Andriamanitra ray ho famelana ny elokay sy ho fanadiovana anay. Koa dia mangataka aminao izay Kristy io diovy amin'ny rahanao izay rehetrarehetra ho afa-pahotana ho afaka amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Sasao amin'ny rahanao izay Kristy ho afa-keloka. Diovy amin'ny rahanao izay Jesosy ho afa-pahotana. Ary eo ka ny fanahinao Andriamanitra no hiasa aminay amin'ny fahafenona. Ka aoka ny izy tompo no mpianatra anay ny teninao indray amin'ity an'ity. Dia manamasina anay reny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao eto anatrehanao. Amen. Isaorantsika mbola afaka ny fampivavaka antsika. Maninona moa antsika mandroaka devoly? Devoly inge tsy kely lalana reto. Miasa amin'ny fomba rehetra tsy takatry ny saina dia arak'ilay vavaka teo mihitsy. Isan'izay teny izao mijoba manao hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Izy zany eo izy. Anakorotana anao izy. Asy misy olona manakotabanao any ambadika any tonga mandondona amin'ny fotoana ianaranao ny teny tompo dia misy mandondona be eo mivaravaranao. Dia fa hoentina ambavaka zany mba tsy hisy anakorotana. Mba ahafahana mifantoka amin'ilay fampianarana zany. Satana tsy kely lalina fa any tompo ny fahefana sy ny hery ary ny voninahitra. Toy izay antsika ny lesona.
lesika dia mbola teo tsika amin'ilay resaka hoe loolona 720 dia ny zavatra hitantsika tamin'iny zany a dia mikasika ilay hoe avaiza moa ilay isa 720 izany dia nalaina zany izy io tamin'ilay isan'ilay hoe fanekena zany amin'Andriamanitra sy ny olombelona nisan'ny fanekena dia 12 zany hoe fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona izy io nisa 3 isan'Andriamanitra nisa 4 isan'ny tanina nisan'ny olombelona natambatra reo 3/4/12 mamela isan'ny fanekena ny 12 voalohany manambara hitatsika iny satria hoe inona le isa 12 dia hoe le isa fifanekena amin'Andriamanitra sy ny olona zany na fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona ka le isa 12 voalohany zany manambara le zanak'Israely 12 hitatsika zay nisan'ny Israely 12 tany amin'ny testamenta taloha ary hitatsika koa rehefa nifidy mpianatra Jesosy dia nifidy apôstôly 12 ka reo nefa noy le hoe Israely 12 zany fifandraisan'izy ireo tamin'Andriamanitra zay le hoe zany hoe codé zany le izy en quelque sorte zany raha zay ny azo ilazana anazy dia aty amin'ny testamenta vaovao koa Jesosy dia hitatsika ihany koa fa nanino naka mpianatra 12 izy inona nefa nilainy Jesosy an'ilay mpianatra 12 anaovana zany hoe fitaovana nampiasain'Andriamanitra izy ireo ampifandraisan'Andriamanitra ny olona aminy io le faminaniana voalaza any amin'ny Malaki izy iny manambara manao hoe ho averiko amin'ny ray ny fonony zanany ary ny fonony zanaka ho amin'ny rainy io zany hoe fifandraisan'Andriamanitra amin'ny zanany sy ny rainy dia tsika olombelona zany zay latsaka tao anatin'ny fahotana Andriamanitra tsy mamanavakavaka fa zay rehetra manantona azy ka mibebaka miaiky ny fahotana dia raisiny avokoa io raisiny avokoa io ary zay nanomezana antsika ny baiboly mba azahoantsika izay fiainana mandrakizay zay ireo 12 anankiroa reo nefa zany ireo hoe avy amin'ny Israely zany sy avy amin'ny apôstôly dia ireo no natambatra zany 12 nampina 12 name 420 le isa 420 nefa zany dia zao symbolika io isa io zany symbolika io isa 420 satria ny zavatra hitantsika tamin'ilay izy dia zao hoe 420 nisan'ireo zay mipetraka ambony seza fiandrianana tandindon'ny olona voavonjy izy ireo ny tonga amin'ny seza fiandrianana ary le isa 420 fantatsika tsara fa inona ny asany hoe mpitsara le lolo 420 reo satria mipetraka amin'ny seza fiandrianana ary inona ihany koa nataony anatrehan'Andriamanitra manao fanompo-pivavahana eo anatrehan'Andriamanitra izy ireo dia tandindony ihany koa ilay mpisorona tany amin'ny testamenta taloha zay nozaraina kilasy 420 ireo mpisorona ireo taranakaroana zany nanao ny asa fanompona tao amin'ny tempoly sy ireo levita ihany koa zay manao fanompo-pivavahana tao amin'ny tempoly zany hoe tandindon'ilay mpisorona sy le levita teo amin'ny tempoly zany ireo levita ireo loolona 420 ireo ary maninona le izy nlazaina hoe loolona 420 satria zany loolona zany tao amin'ny Israely dia hoe chef ny loolona teo amin'ny Israely ireo zany no mitsara ny zanak'Israely ireo no manelanelana teo amin'Andriamanitra dia tsy ireo hitantsika ihany koa izy fa rehefa manao fanompo-pivavahana anatrehan'ny tempoly ilay loolona 420 dia inona ny zavatra nataony mitondra ny vavaky ny olona masina izy eo anatrehan'ny Kristy miankohaka eo anatrehan'ny Kristy zany hoe tena hoe manompo zany miankohaka eo anatrehan'ny Kristy mitondra le lovia fandoroana didika azy manitra zay vavaky ny olona masina eo anatrehan'ny Kristy Kristy nefa ilay mpisorona be ny an-danitra zany ka ny vavaka zay sandratsika zany dia tonga eo ampilatanana izy ireo no manome zany eo amin'ny Kristy ary manelanelana antsika amin'Andriamanitra zay zany lesitsika farany zany kasika ny zavatra iny ka ny zavatra zay nisy zany teto an-tany dia zay fotsiny namaranantsika ny lesona farany dia zao hoe tandindo ny zavatra misy any an-danitra zany tsy hoe zavatra tonga ho azy fotsiny io dia hoe atao fatifatany fotsiny io betsaka mantsy no manao an'izany rehefa hoe zao no tiako entina hanompoana an'Andriamanitra misy tsy ohatro zany ny fanompoana an'Andriamanitra tsy mandeha ho fatifatany tahaka an'izany zany hoe mbola iresantsika kely mikasika an'izay zavatra zay zany rehefa avy eo fa tsy maintsy manaraka rindra zany tsika tsy maintsy manaraka lamina zany tsika hoe zao ny rafitra napetraka fomba hanompoana an'Andriamanitra dia io no resantsika farany hoe eo le hoe miankohaka amin'Andriamanitra loolona 420 miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra dia ireo vahoaka marobe tany an-danitra ihany koa dia nihira nanao hoe alleluia tamin'ny feo mahery nanao hoe alleluia ny aty ambon'ny tany manao hoe alleluia zany dia lazaina fa ny sekta ny manao an'izany dia ora olona rehefa mba hanao ihany dia mba ataovy araka le voalaza ny soratra masina hoe inona ny voasoratra voalaza ny soratra miaraka ao nkely le resaka hoe amenna sy alleluia le lola 420 nkely le hitantsika nanao hoe amenna
sy alleloia any amin'ny toko fa7 fa izy tsy niteny fotsiny hoe alleloia tsika manao amen nefa tsika tsy manao alleloia fa lazaina fa ny secte ny manao an'izany dia ho an'ny olona marivo salosana moa dia mihaino fotsiny le mpitondra fa tsy mba mijery le baiboly mba hoana moa mba voasoratra dia izay mihitsy ny tenen'iny dia izy mihitsy ny tena miaro le izy io tena tsy azo atao zany fa zao nefa izy ara tsy nandinika le baiboly akory inona ny voasoratra anatin'le soratra masina nefa ianao milaza anao hoe kristianina zany ny fiankofana dia lazaina hoe ny secte ny manao an'izany na musulman fa maninona no omena ny musulman ny fiankofana na nomenany hoe menany olona hafany ny fiankofana omenao n'Andriamanitra ve dia omenao ny olona hafany nefa ianao milaza tena manopoly Andriamanitra marina tenin'Andriamanitra manambara any amin'ny Apokalypsy toko 4 manao hoe mahatahorana Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana aiza le tahotra anao n'Andriamanitra ny amin'izany dia izay mikasika an'iny zany izay no resantsika mikasika ny fampitianana kely izay zavatra hitantsika zany tamin'iny farany iny zany inona koa ny zavatra hitantsika tao anatin'izay dia mikasika le hoe nanao fitafiana fotsy ihany koa zany ireto lo olona 4 reto verenantsika vakina kely le izy Apokalypsy toko 4 Apokalypsy toko 4 zany dia raisitsika kely zay dia ny andininy 4 Apokalypsy toko 4 dia ny andininy 4 inona voasoratra ary manodidina ny seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana 420 ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy olona 420 nipetraka ny tafy fitafiana fotsy sady ny satroka satroboninahitra volamena ny tafy fitafiana fotsy ary ny satroka satroboninahitra volamena zany hoe fitafiana fotsy ny akanjon'izy ireo fa nianarantsika teto inona moa le fitafiana fotsy io zany fa satria ireo tsy inona maneho an'le vovontsy tonga eo amin'ny seza fiandrianana zany hoe akanjon'le mpandresy zany le fanandresy zany ireo dia ahoana izy Apokalypsy toko 7:5 dia zao ny tenen'io satria akanjon'le mpandresy ireo dia ozy izy 5 izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa fa naiky ny anarany eo anatrehany ndraiky sy eo anatrehan'ny anjeliny izay maharesy dia litamba lamba fotsy tahaka ireo koa izy zany hoe le mpandresy zany ianao dia mitafy lamba fotsy tahaka an'ireo akanjo mpandreseny ireo satria tonga amin'le seza fiandrianana izy ary ny anarany dia voasoratra ao amin'iny ao amin'ny boky ny fiainana misy zany boky ny fiainana zany koa zany mbola resantsika ihany koa mikasika an'izay inona koa ny hitantsika eo ankoatran'ny fitafiana fotsy io dia zao ny tenen'eo ihany amin'le toko 4:5 eo zany dia ahoana izy ary teo ambonin'ny seza fiandrianana ireo dia nisy olona 420 nipetraka ny tafy fitafiana fotsy sady ny satroka satroboninahitra volamena ny satroka satroboninahitra volamena inona indray ary ny hevitry le satroboninahitra ny hevitry le satroboninahitra dia zao hoe maneho fa navita ny azakazaka n'izy ireo dia azon'izy ireo ninona ny satroboninahitry ny fiainana navita ny azakazaka zany izy nahatoky hatramin'ny fahafatesana izy zany hoe fidèle izy nahatoky hatramin'ny fahafatesana izy ny aina tao anatiny zany hoe obéissance ny tenin'Andriamanitra zany izy na hoe fanarahana ny tenin'Andriamanitra tsy nivadika tamin'izany izy hoe inona marina ny tena fahamarinana ny soratra masina tsy nivadika tamin'izay izy tsy ny haino hoe izao ny tenen'ny ranonarina zao ny teneny fa inona ny voalaza ny soratra masina tahaka ny mponina Toberi nandinika andreo manalina hoe marina ve sa tsy ny ambaran'ireto milaza azy reto hoe apôstôly Jesosy hoe mpanompon'Andriamanitra reto ny amin'ny soratra masina dia rehefa nandinika izy ireo dia hitany fa marina ny fahamarinana nandinika isan'andro ka na ity fitorinan'ity Apokalypsy ity fotsiny ary zany dia fa inona zany zay azakazaka iny izao ataontsika zao azakazaka mba ahazonan'le satroboninahitra zao ny fizarana n'izao afatra zao dia efa azakazaka satria afatra tsy maintsy hotoriana amin'ny andro farany ity afatra ity zavy nampafantarin'Andriamanitra an'izany za tsy milaza ny teny hoe zany ny mahay za rery ny mahay n'ity zavatra ity na zao na tsy mahay fa mangataka ny herin'ny tompo n'olo-tsaina ahafahako mba mampita zay fahazavana nomen'Andriamanitra dia mampita amintsika amin'ilay izy dia fahazavana omen'Andriamanitra atsika zany zao efa azakazaka zany zao le hoe miadinyady tsara zany ianao mety ho avy ny fanenjehany ho avy ny mankala ary betsaka ny fanankalany zany fa zay le hoe azakazaka zay ary na itsika mihaino zao fampianarana zao aza dia efa azakazaka ihany koa zao satria
maro ny koa ny fisakatsakana sy ny fizaham-toetra zay mety azo atsika io mpianonana zao fampianarana zao. Misy zavatra tsy manjary maromaro mety mitsanga ny fiainanao dia fa ahoana ary zao inona mahatonga zao problème zao. Satria satana maninona mikororoka atsika satana. Tonga izy mikororoka atsika izy. Ka ahoana ary zany ny fomba ataotsika zany. Io zany zavatra anankiray resaka kely an'io zany tsika satria hoe ny olona tonga eo amin'ny seza fiandrianana io zany hoe satria efa fantatsika fa hoe rehefa tonga ny parany ihany dia Jesosy mihitsy nefa niteny manao hoe hiara-hipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako reo izy izay maresy zany tahaka azy nandresy ka niara-nipetraka tamin'iray teo amin'ny seza fiandrianana. Zany hoe mipetraka amin'ny seza fiandrianana io zany tsika. Fa ahoana nefa mba azotsika io satro-boninahitra io zany. Io zany tsy moramora azy io. Zay le zavatra niresahantsika teo. Tsy resaka hoe ohatrany hoe zay tiako anaovana ny mponan'Andriamanitra dia zay no mety. Fa tsy hoe zao ny rafitra omen'Andriamanitra tokony hoarahanao ahafahanao manompo an'Andriamanitra. Dia vakitsika kely atao amin'ny Korintianina voalohany toko 7. Ndeha zany tsika hijery. Korintianina voalohany toko 7. Korintianina voalohany toko 7 dia ny 420 ka hatramin'ny 720. Korintianina voalohany toko 7 ny 420 ka hatramin'ny 720. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa. Nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaka toy izany miazakazaha toy izany mba ahazoanareo. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety ho loha ihany. Fa isika kosa ny tsy mety loha. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitotoa ary mamely totondra nefa tsy toy ny mamely rivotra. Fa asiako mafy ny tenako mangana ka handevozoka. Fa andraona dia efa mitory amin'ny sasany aho zao dia ho lavina kosa ny tenako. Eo zany le misy fiazakazahana zany eo amin'ny tany fiazakazahana. Dia ozy izy manao hoe miazakazaha toy izany mba ahazoanareo izy. Miazakazaha toy izany izy mba ahazoanareo. Amin'ny teny frantsay hoe courir de manière à le remporter. Raha hiazakazaka zany ianao dia ataovy zay andresenao mba ahazoanao le satro-boninahitra. Tsy hoe hiazakazaka ihany fa ndao mba hiazakazaka dia mba mody miazakazaka iny. Fa rehefa tena miazakazaka ianao dia manana tanjona zany ianao, manana but zany ianao. Le tanjonao dia zao hoe ahazoko le satro-boninahitra. Ary ny fahazoana satro-boninahitra io tsy moramora io. Fa zay miazakazaka hozy izy dia maninona? Mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Mahony tena zany hoe misy fahonona tena zany io. Misy sakrifisy ataonao zany io. Zay zany le hoe fahonona tena. Tsy hoe hiazakazaka ianao dia mody miazakazaka iny fa tena mila mahony tena zany ianao. Ka ny zavatra anankiroa eto dia zao misy safidy anankiroa zany misy seho eto zany. Misy safidy anankiroa zany zavatra hitantsika eto zany. Safidy voalohany dia zao. Ny zavatra resahany eto dia ozy izy hoe misy mpiazakazaka anankiroa izy. Ny resahany eo. Ny mpiazakazaka eo amin'izao tontolo izao ny resahany dia mpiazakazaka ao amin'Andriamanitra. Zay ny zavatra resahany io. Averitsika kely izy fa mizara roa zavatra resahany io. Tsy fantatrareo fa izay miazakazaka amin'ny tany ozy izy. Zany hoe misy zany fiazakazahana eto amin'ity tany ity. Fiazakazahana amin'ny tany tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa. Nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Eto amin'izao tontolo izao ity zany rehefa miazakazaka ianao misehatry eny amin'ny stade reny na amin'ny resaka compétition atao reny. N'inona mety fiazakazahana ataonao na reny Jeux olympiques reny. Misy karazana compétition zany reny. Dia ahoana izy? Iray ihany no mahazo loka. Miazakazaha toy izany mba ahazoanareo ihany koa. Tsy hoe miazakazaha toy izany tianteneny hoe manaovatra an'zareo koa ndana koa miazakazaka iry amin'ny kianja malalaky ny masina na ery amin'ny koma na amin'izay kianja fantatsika eny zany. Tsy izay le izy. Fa miazakazaha toy izany ohatran'le effort ataon'izy ireo mba ahazoana izay loka zay. Izay ihany koa ny tokony mba ataonareo zany mba ahazahoanareo loka zany. Ataovy izay ahazahoanareo an'izay zavatra zay.
dia hozy izy 520 dia tapany faharoa kanefa ireny zany hoe le mpiazakazaka eto amin'ity tany ity zany dia mitady satro-boninahitra mety oloha ihany fa isika kosa ny tsy mety oloha fa ny isika kosa tsy mety oloha zay mahatonga izy hoe misy zany satro-boninahitra anankiroa ny anankiray zany satro-boninahitra mety oloha fa ny anankiray satro-boninahitra tsy mety oloha zavatra anankiroa tsy mitovy zany reo fiazakazana roa tsy mitovy zany reo dia aiza ny toerana misy anao aloha so dia mba disy toerana ianao mitany fiazakazana aloha voalohany indrindra miazakazaka amin'ile tsy mety lova ianao sa ato amin'le ilany mety loha ianao miazakazaka eritreto sary zay hoe aiza ny toerana misy anao so dia disy toerana ianao ka ny eto tany no tanjona sasarinao dia adinina ny an-danitra zay za mazava-dehibe n'le izy satria misy safidy anankiroa zany le izy dia raisintsika fotsiny eo le zavatra resantsika teo mikasika le hoe rehefa nompo an'Andriamanitra ihany dia tena topoy amin'ny herinao sy ny sainao sy amin'ny fonao manontolo izy araka ny voasoratra izao ny voasoratra dia jereo tsara fa Jesosy rehefa nitory tamin'ny mpianatra dia izao ny tenenin' Jesosy ary nanainga ny sain'ny mpianatra izy ahalala ny soratra masina nanambara manao hoe tsy naitsy tanteraka izay rehetra nanoratana araka ny lalàna Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama nanainga ny sain'ny mpianatra izy ahalala ny soratra masina Jesosy ihany koa dia manambara dia neonareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy ananonareo fiainana ary reny no manambara dia neonareo ny soratra masina tenin'Andriamanitra koa dia manambara manao hoe ringana ny oloko noho ny sy ny fahalalana ozy izy daholontsika amin'izany tenin'Andriamanitra no teny an'izany fa tsy izany no milaza an'izany dia mijery zao tsika zany misy fiazakazana anankiroa zany hoe ny ray mety oloha ny ray tsy mety oloha dia resaka sika raha ohatra resaka fivavahana fotsiny resahana miresaka sika ny Kaina sy Abela fa ndresantsika kely teto ihany izy io Andriamanitra efa nanome fepetra nanome ahoana moa zany nanome rafitra zany anomponana azy tadidio tsara fa ny lalàna ange ka nomena taty aorian'ny taty amin'ny Mosesy vao nisy ny lalàna hoe ny lalàna nomena natao soratra mihitsy zany ho tandremana zanak'Israely fa nefa na dia tamin'ny Mosesy raha vao nisy ny lalàna tamin'ny androny i Abrahama dia efa nitandrina an'izany lalàna zany Abrahama efa nisy ny lalàna nomena Andriamanitra zany hoe efa nisy rafitra nipetraka zany tany aloha fa tsy hoe taty aoriana vao nisy ny lalàna zay foana mantsy ny fiheveran'ny olona taloha nge tsisy an'izany fa nisy zany rafitra zany jerentsika kely ange ty amin'ny Genesis aty ina voalaza ty amin'ny Genesis aty jerentsika kely ato amin'ny Genesis toko fa 420 no misy anazy jerentsika kely Genesis toko fa 420 tamin'izany nefa mbola tsisy resaka hoe Mosesy tamin'izany fotoana zany dia inona nefa no tandreman'i Abrahama zany dia izao no voalaza eto zany Isaaka no miresaka eto zany dia Andriamanitra no teny tamin'ny Isaaka dia izao no tenin'Andriamanitra tamin'ny Isaaka andininy fahatelo izao ny voasoratra toko fa 420 ny andininy fahatelo dia vakitsika hatramin'ny andininy fahadimy izy io dia izao ny voasoratra mivahiny ahy eto amin'ity tany ity ianao dia ombanao sy hitay anao aho fa ianao sy ny taranako dia omeko ireto tany rehetra ireto ary hotoviako ny fiandrianana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao dia amaro ny taranakao dia amaro ny taranakao tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra aho ka omeko ny taranakao ireto tany rehetra ireto ary amin'ny taranakao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany dia ahoana izy andininy fahadimy satria efa niain'ny feoko i Abrahama ka nitandrina izay nasaiko ny tandremana dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako ka ahoana ozy izy Andriamanitra satria efa niain'ny feoko i Abrahama ka nitandrina izay nasaiko ny tandremany dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako i Abrahama zany niain'ny feon'Andriamanitra nisy didin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra ny Abrahama misy fitsipika nomen'Andriamanitra ho tandreman'i Abrahama ny teny izay nomen'Andriamanitra ho tandreman'i Abrahama zany hoe mpanompon'Andriamanitra zany tsy hoe manono fa tany fotsiny dia hoe tany aloha tany angereo tsy nalala hoe nisy lalàna zany miaraka amin'Andriamanitra anao misy zany zavatra zany misy zany
maninona no nitokana Noa i Noa mihoatra no firenena hafa izay naringana tamin'ny safotrano satria nanaraka ny fitsipik'Andriamanitra Noa. Dia teo ihany koa tamin'ny Adama fa nisy fitsipika tamin'izany. Miresaka hoe fanompo-pivavahana, ahoana ny fomba hanompoana an'Andriamanitra, inona ny fanatitra ao an-terina an'Andriamanitra. Dia inona nateriny Abela, nanatitra fanatitra izy. Zanak'ondry nateriny, atao fanatitra dorana. Ny Kaina nateriny, vogatry ny tany izay niasany no nateriny an'Andriamanitra. Nakasitrahan'Andriamanitra ny Abela fa ny Kaina tsy nakasitrahany satria nahoana? Tsy izay nge nangatan'Andriamanitra ho atao fanatitra. Tsy izay nangatan'Andriamanitra atao fanatitra hoe vogatry ny tany io aterina atao fanatitra. Dia tezitra Kaina fa tsy nakasitrahan'Andriamanitra satria tsy araka ny sitrapony izay zavatra izay. Ka ny olona zany amin'izao fotoana izao, mivavaka dia izao, mieritreritra izy manao hoe araka ny fihetseham-po no entiko hanompoana an'Andriamanitra, na hoe sentiment zany. Amin'ny fihetseham-po no entiko hanompoana an'Andriamanitra. Ka te hanompo an'Andriamanitra amin'ny foko mihitsy. Dia rehetra vavaka dia mba tena teko masina be mihitsy dia manao an'izao ilay tanako. Andriamanitra, tena tianao mihitsy. Amin'ny foko manontolo. Tena marary mihitsy ny foko rehefa tsy eo ianao. Io tsy vitan'ny fihetsiketsehana ohatr'izany. Fa tena mivavaka ianao fa tsy mila hoe ataoko ohatr'izao ny tanako na ahoana. Tenin'Andriamanitra zao entsika ny anarany raha tia loha lefitra amby 20 dia miankohaka. Dia mampiatra zao inona ny taona dia miankohaka ianao. Mideran'Andriamanitra ianao dia mideran'Andriamanitra. Mamea ianao, alleloia. Fa tsy rehefa tonga fideranan'Andriamanitra dia ozy ianao. Aza manadino dia zany venira malefaka be ohatr'izany. Zany akory tsy midika hoe tsy azo irana zany hira zany. Azo irana mihitsy zany. Azo irana anatin'ny fotoam-bavaka zany fa tsy hoe hira ohatr'izay foana no ataonao anatin'ny fotoam-bavaka. Fa mba misy firedirana. Inona ny hira fiderana mba fantatsika zao? Inona moa ilay hira iny hoe manao hoe avy rivazan-tany zany fiderana zany. Midera ianao an'Andriamanitra. Mandeha nidoboka-ponga, mampiasa an'izany ireo olona rehefa midera an'Andriamanitra. Zay ilay hoe zany nge efa ao anatin'ilay mihazakazaka amin'ilay sarotro-boninahitra tsy mety holonga ianao amin'izay zavatra izay satria manana tanjona zany ianao dia manaraka ilay voasoratra. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ihany koa ianao dia inona ny zavatra misy? Rehefa misy ny fivorim-pianakaviana dia ianao efa maninona? Manana ny rafitra omen'Andriamanitra ianao ohatrany. Tsy hoe ohatra zany fa manana rafitra omen'Andriamanitra ianao satria an'Andriamanitra. Fantatrao inona ny zavatra tsy tokony ataonao, fantatrao inona ny zavatra tokony hohaninao na tsy tokony hohaninao. Dia fantatrao ny inona ny andro ivavahanao dia mijoro amin'izay ianao. Fa tsy hoe rehefa hoentin'ny fianakaviana ianao dia ka mahasosotra ange ilay izy, manahirana ilay izy. Raha vao manao an'izay tsika. Fa nga zany mitondra antsika makany an-danitra. Azahoantsika ilay sarotro-boninahitra, tsy mahazo sarotro-boninahitra amin'izany ianao. Na hoe tia hanao mariazy. Ka izy ange tena tiako e. Ora olona. Nefa ilay olona zavatra mpifoka, mpidoroka, mpiloka, ianao zanak'Andriamanitra ianao. Ka izy tena tiako e. Mety mba hiova ihany angambany izy. Dia mitsofoka amin'ny zavatra tsy tokony hijoro. Izay ilay hoe mitondra zioka tsy hatonina azy. Fa mba rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ianao mba olona matahotra an'Andriamanitra mitovy aminao zany no alainao vady. Zany izy daholo zany. Dia eo koa ilay resaka hoe fihazakazanana hoe inona moa ilay fihazakazanana satria izay mantsy ilay izy hoe zany rehetra zany ange ny atao hoe fahononan-tena. Mahon-tena zany ianao ny amin'ny zavatra rehetra. Sakrifisy izay ilay hoe sakrifisy. Ka raha amin'izao tontolo izao raha misy zany sakrifisy zany. Amin'izao tontolo izao misy zany sakrifisy zany. Manahoana kosa ianao? Manahoana kosa ianao? Dia resahantsika kely rehefa avy eo. Mbola hiresaka an'izay tsika. Fa misy olona anankiray mba resahako kely eto zany. Miresaka hoe fahahononan-tena ny resahantsika. Misy olona anankiray izay zany dia za mba niteny anazy io baka ny fotoana. Mba manaova ho aho entraînement fa tsy mety zao zavatra zao.
ça va izy ampanao atletisme izy efa tena mba manina mihitsy izy ty anana assurance kely any izy zany tena vitako io ka okay mba miteny ana satria hitako tsy de tena mihetsiketsika ihany le raha namany ty mba manaova ho entraînement eny manao moalo fotsiny manao de efa vita io c'est bon tonga ihany ne moa mbola tsy teo ihany ngamba fa ataontsika 2 semaines alohany baka ngamba zay vao modina ohatran'io mba nanofokofoka kely fotsiny tonga am'izay ny baka eny arika anao mahita anazy io tonga ny baka lasy raha namana any amin'ny tany fiazakazahana miazakazaka raha namana nambela lozandry zalahy tavela teo raha namana saika maty vao tonga ahoany ty raha ty zay le tsy ampy fiomananako tsy navita le naony tena tsy azotsika atao zany le hoe mahatoky tena zany tsy azo atao zay zavatra zay tsy azo atao mihitsy zay fa rehefa manao de tena manao fa tsy hoe manao kitoto tsy azo atao zay zavatra zay ka zay le izy hoe aoka zany tsika mba azotsika le sarotrim-boninahitra misy indray nefa ny zavatra misy de zao mifiangonana problème de ty ny akabeazan'ny fiangonana zany am'izao fotoana zao sy ny membre ny fiangonana de mieritreritra izy fefa azo ny loka io sarotrim-boninahitra io fitaka be vava zay zavatra zay satria nahoana na ny apôstôly Paoly ary de ny teny mihitsy nanao hoe zaho tsy mba mieritreritra mihitsy hoe fa azoko zany loka zany tsy mieritreritra mihitsy de jerentsika kely ange izy atao amin'ny Fampianarana toko 7 vakitsika kely tenin'ny apôstôly Paoly vakitsika kely tenin'ny apôstôly Paoly zany Fampianarana toko 7 ny andininy 12 hatramin'ny 14. Fampianarana toko 7 teny andininy 12 hatramin'ny 14. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy toy ny efa nahazo sady aho, zany hoe le sarotrim-boninahitra zany. Tsy toy ny efa nahazo sady aho, na efa tanteraka sady. Fa miezaka aho hiazona izay azonan'i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra ray aloha ny ataoko, manadino izay zavatra aoriana, ka miezaka ahatratra izay zavatra eo aloha. Ry rahalahy izy izy, ry anabavo izy izy. Tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako. Ianao zany raha mbola velona zao aza mieritreritra mihitsy hoe fa azonao io zavatra io. Misy ma tsy be dehibe mihitsy miesika. Ianao nge rehefa mandrainy Jesosy Kristy tadidiko mihitsy misy olona niresaka tamiko zay izy. Protestanta zany izy niresaka tamiko. Ianao izy rehefa mandrainy Jesosy tombo sy mpamonjy ny fiainanao, raha maty androany zany ianao, de mino zany ianao fa efa vonjy. Zaho izy mino fa efa tena voavonjy aho. La de any an-danitra. Finono zany zay. De mba hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly, ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako. Fa zavatra ray loha ihany no ataoko, manadino izay zavatra aoriana ka miezaka hanatratra ny zavatra ao aloha. Aza mieritreritra zany, mihevitena zany, fa manetretena foana. Finonana ny finona hoe raha ao amin'Andriamanitra ianao dia ho azonao ny lanitra. Fa ianao milazanao matoky tena io, sura ve ianao fa niambinambavaka tsara ianao tamin'ny maraina alohan'ny ala tany an-trano? Sura ve fa nianatra ny tenin'Andriamanitra ianao? Misy manao an'izay nefa tsy miambina izy, tsy mivavaka izy, tsy mianatra ny tenin'Andriamanitra izy, dia izy mieritreritra hoe ho azo ny lanitra. Zay mahatonga Jesosy hoe miambena mandrakariva ka aza mitsahatra. Raha niambina ianao ka amin'ny fotoana hoe navita fiambenana tsara ianao, toa hoe maty tapaka ianao, azonao zany le loka zany, azonao le sarotrim-boninahitra. Fa raha ohatra ianao tsy niambina, nefa ianao mieritreritra hoe azonao le sarotrim-boninahitra, tavelanao, tsisy raisiny ianao. Dia tsy toy ny efa nahazo sady aho, efa tanteraka sady, fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra ray aloha ihany ny ataoko, manadino izay zavatra aoriana, ka miezaka hanatratra izay zavatra ny aloha. Eo zany mazava-dehibe ilay izy. Manadino izay zavatra aoriana izy izy ka miezaka hanatratra ny zavatra ao aloha. Dia eo zany tena fahadiso-kivitra be dehibe mihitsy. Satria ninona zany tsara vitanao rehetra tany aloha rehetra tany, ninona ataonao? Dia aza mieritreritra hoe efa navita an'izay zavatra zay dia azoko ilay sarotrim-boninahitry ny fiainana. Fitaka zany zay. Dia eritreritra hoe zany nge efa
namanginy mahantry za nge efa nanao aumône fanomezany za nge efa ina moa le resaka fanomezana acte de bienfaisance zany nanao fanomezana nanao charité zany za nge zavatra mazoto miasa amin'ny fiangonany za nge rehefa misy asa fitoriana reny de za présent foany za rehefa misy an'izao de nanao an'izao rehefa mifadianina iny za tena mavita mifadianina mihitsy ahako taloha tena nifadianina ohatr'izao navita fifadikanina indray mandeha isam-bolana ohatrany navita mandeha manao famaranana batisa ohatrany za tena miambina mbavaka mihitsy misy rehefa misy alim-bavaka reny de manao fa zany zavatra resahany zany de taloha daholo zany fa am'izao izy efa tsy mavita manao alim-bavaka tsony am'izao izy tsy mavita mamonjy asa fitoriana tsony am'izao izy efa manomboka na tonga any am-piangonana rehefa tara izy tonga any am-piangonana am'izao izy na ny fiakanjony ary efa mimiova efa tsy de tena montina firy tsony efa manomboka mimalalako hoe efa taloha zany efa hafa ny fomba fijery am'izao fotoana zao efa miova zany le fomba fijery raha taloha izy tsy tena manao lokomena sy manja maso ny makiazy zao izy lasa manomboka manao fa efa nivoatra zany le fivavahana efa mezaka manamarina zay izy de izy manamarina izy zany mieritreritra izy za nge taloha nanao an'izany fa izy zany mieritreritra hoe mbola ho azy ny any le lanitra nefa izy efa fa nitenin'ny apôstôly Paoly de zao ahoana izy teo zao ny zavatra hoe fa zavatra ray aloha no ataoko manadino zay zavatra aoriana ka miezaka natratra ny zavatra eo aloha manadino zay zavatra aoriana inona ny zavatra taneriana nataonao tany adinoa zany fa ny fahamarinanao ankehitriny ny zava-dehibe eo amin'ny amin'Andriamanitra zao ankehitriny zao marina ve ianao anatrehan'Andriamanitra adinoa zay zavatra lasa zay de ahoana izy Ezekiela de zao nytenenin'ny Ezekiela ahoana izy Ezekiela raha isika Ezekiela toko 7:30 raha isika kely zay Ezekiela toko 7:30 de ny andininy 12 Ezekiela toko 7:30 de ny andininy 12 ka hatramin'ny 14 zany novaka itsika Ezekiela toko 7:30 ny andininy 12 ka hatramin'ny 14 de zao novaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ianao ry zanak'olona lazao amin'ny zanaky ny firenenao hoe ny fahamarinan'ny marina tsy avonjy azy raha amby amin'ny andro adosony ary ny faratsiany ratsy fanahy tsy ahavo azy raha amby amin'ny andro ialany amin'ny faratsiny ary ny marina tsy ho velona noho ny fahamarinany raha amby amin'ny andro anotany fa raha lazaiko aminareo marina hoe ho velona tokoa ianao nefa izy mitoky amin'ny fahamarinany ka manao meloko tsy ho tsarovana ny fahamarinana rehetra izay nataony fa ny eloko nataony no hafaty azy ary koa hoy izao kosa amin'ny ratsy fanahy ho faty koa ianao nefa miala amin'ny fahotana izy sady manao izay marina sy mahitsy ka mamerina natao tsatoka sady mampody izay nangalariny ary mandeha araka ny didy mahavelona ka tsy manao meloko dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty ny fahotana rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana amin'ny intsony manao izay marina sy mahitsy ka dia ho velona izy ahoana izy izy ny tenin'Andriamanitra teo verenitsika leo amin'ny andininy 12 ny fahamarinan'ny marina tsy avonjy azy raha amby amin'ny andro ahadosony izy ary ny faratsiny ratsy fanahy tsy ahavo azy raha amby amin'ny andro ialany amin'ny faratsiny ary ny marina tsy ho velona noho ny fahamarinany raha amby amin'ny andro anontany ny marina tsy ho velona noho ny fahamarinany raha amby amin'ny andro anontany ianao zany manao ny marina ianao ny Andriamanitra hoy izy Andriamanitra raha manao marina ianao dia ho velona marina tokoa zay fa amin'ny andro izay anontanao zany tsy havonjy anao zay fahamarinanao zay hoe satria za fa tena nanao asa soa teo anatrehan'Andriamanitra satria za tena namangy marara za tena mavita mihitsy mandeha mekeny amin'ny lalam-by iny makery apefloa isaiko apefloa angambany izy iny raha tsy apefloa angambany iny raha tsy diso eo kaiky ny kinapy say misy lalam-by iny dia fen'olona be deabe za tena nanao asa soa tamin'iny mihitsy dia ahoana dia tsy mba ho hitan'Andriamanitra ve reny asa zay nataoko reny
zay le antsoina amin'ny fitenenana hoe amarinana amin'ny asa, fahamarinana amin'ny asa. Ny olona zany mieritreritra hoe ho amarinana amin'ny asa izy, fa ny tenin'Andriamanitra tsy manamarina anao amin'ny asa, fa manamarina anao amin'ny finoana. Fanamarinana amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra fa tsy fanamarinana amin'ny asa. Vokatry ny finoana nge mahatonga anao manao ny asa, fa tsy hoe ianao amarinina amin'ny asa dia ho vonjena ianao, satria ianao efa nino an'i Kristy dia manatanteraka ny baikon'i Kristy ianao, fa tsy mitady ho marinina amin'ny asa izay ataonao, satria na ny tenin'Andriamanitra dia milaza izay ataon'ny tananao ankavia izay ataon'ny hitan'ny tananao ankavanana, fa atao vitan'ilay Andriamanitra ny an-danitra rirany zany, dia izy ny amin'ny valim-pitio anao, fa tsy hanamarinana anao izay zavatra izay. Dia rain'Andriamanitra anao amin'ny zavatra ataonao, fa tsy hanamarinanao mihitsy izay. Tsy hoe manao asa soa, manao an'ity, manao an'ry dia rehefa avy eo afaka manao izay tiako atao. Zany hoe marche pas comme ça, hoy ny fitenenana. Tsy ohatr'izany izy io. Tsy ohatr'izany izy io. Izay mahatonga ny fivavahana tsy mba fihetseham-po zany. Hoe mba hitan'Andriamanitra fa nanao an'izao dia angamba mba ho isainao fahamarinako izay. Tsy hamarinana amin'ny asa tsika fa izy hamarinana amin'ny finoana. Hamarinana amin'ny finoana. I Abrahama ange rehefa niala tany amin'ny tany nisy azy, nitenen'Andriamanitra hoe miala ianao amin'ny tany, rainao ny fianakavian-drenao ka mandeha amin'ny tany izay ampandehanako anao. Dia omeko anao io tany io ary ataoko firenena lehibe ianao, ho tahiko ianao, ho tahina izay mitahanao ary hozonina izay manozona anao. Nga fantatr'Andriamanitra hoe misy inona amin'izany tany zany sa nga fantatry Abrahama hoe misy inona amin'izany tany zany sa misy inona. Fa noho ny finoany an'Andriamanitra dia nandeha izy. Finoany an'Andriamanitra, fa tsy hoe finoana te hanan-karena. No hamarinana tamin'ny finoany an'Andriamanitra izy. Dia lasa izy tany izay tsy fantany akory, ary tonga tao amin'ilay tany ary izy. Mbola loza ange ny nahazo azy tao aloha, fizahanttoetra ny nahazo azy tao. Mbola voaroaka tao amin'ilay tany aloha izy, maty mosary tao. Lasa nandeha tany Egypta, mbola nangalarin'ny Pharaon koa ny vadiny. Fa nahoana? Nino an'Andriamanitra izy. Dia ahoana? Tsika zany tsy hamarinina amin'ny asa hoe zao ny zavatra nataoko, aza mitoky amin'ny zavatra nataonao mihitsy. Saoran'Andriamanitra ny zavatra vitanao. Fa tsika tsy hamarinina amin'ny asa fa hamarinina amin'ny finoana. Zay zany izy. Manadino ny zavatra lasa ka mijery ny zavatra eo aloha izy. Iny zany ny tanjona tasarinao ny zavatra eo alohanao iny. Mba azonao iny, mba azahoanao ilay satry-boninahitra izany. Dia hoy izy 7:10, raha lazaiko amin'ny marina hoe ho velona tokoa ianao, nefa izy mitoky amin'ny fahamarinana ka manao meloka, dia tsy ho tsarovana ny fahamarinana rehetra izay nataony, fa ny eloka nataony no hahafaty azy. Zany hoe tsy tsarovana akory zany hoe inona ny zavatra nataonao. Fa ny fahotana nataonao farany iny ny ananomelohana anao. Zay mahatonga Jesosy mataona hoe miambena mandrakariva ka aza mitsahatra. Mila miambina zany. Mikasika izay zavatra zay. Ka io satry-boninahitra io zany dia aoka tsika tsisy hevitena manao hoe efa azontsika io satry-boninahitra io. Tsisy zavatra hoe aki zany. Fa mbola eto tsika amin'ity tany fihazakazahana ity tsika. Arak'ilay tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe ino moa zavatra teneniny teo hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana hozy izy. Tsy tahaka ny mamely rivotra fa ny mamely tena izo izy. Zany hoe tena ady mafy zany le zavatra ataon'ny apôstôly Paoly zany tena hoe ady mafy. Dia vakitsika kely angeny io amin'ny Korintianina voalohany toko fa 7:4. Korintianina voalohany toko fa 7:4 teo. Dia hoy izy vakitsika le 9:4. Raha izao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitotoa, ary mamely totondra eo nefa tsy toy ny mamely rivotra hozy izy. Fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko fa andraona dia efa nitory tamin'ny sasany azy aho dia ho lavina kosa ny tenako. Na dia efa nitory tamin'ny sasany ary ireo mpitory rehetra amin'izao fotoana izao ireo. Iza miteny izy fa tena izy ny tena fomba le fiteniny hoe ex noho ny apôstôly Paoly. Zay moa tsy misy filazan'olona zay mivavaka tany amin'ny fiangonana katolika zay izy.
dia hozy izy rehefa resaka tamiko fianakaviana moa zany izy io reny pretra reny ange izy izy ka tena exa reny manana baka plus tsy fantatro tsono izy mety plus 10 angamba ny teneniny tsy hay tsony mahay miteny langue zao ny langue teneny reny ny papa zao ohatra miteny 7 langue ny papa ohatra tena hoe manam-pahaizany zany hoe reny nge exa reny miveka exa reny fa zay mety ho exa amin'ity tany ity zao fotsiny zavatra tenenina anareo izy no exa noho ny apôstôly Paoly ary izy no samy teneny zany fa ny apôstôly Paoly dia miteny fa na dia efa nitory tamin'ny sasany aho zao dia ho lavina kosa ny tenako raha maninona asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aho zao dia ho lavina kosa ny tenako ahoana zany hoe je traite durement mon corps ozy izy andevoziko tenako io inona moa le fanandevozana zany mifo maraina ianao miambina ambavaka ianao mianatra ny tenin'Andriamanitra ianao miatrika an'iny andro iny ianao tonga ny atoandro ianao ohatran'le tenentsika tamin'ny Daniela teto hoe maraina atoandro hariva ianao miambina ambavaka ianao mankalaza an'Andriamanitra ianao zay zany le fiambenana zany zay zavatra zay amin'ny alalan'ny fifadikanana amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fanarahana zay voasoratra hoe zao ny voasoratra mangataka hery amin'ny fanahy masina mba hahafahana mitandrina n'iny teny iny mba tsy hoso lafaka zay nge le hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana araka le tenentsika rehefa mba ohatra hoe tonga ny fivorim-pianakaviana tonga misy mariazy na ohatra zany no ny lafiny ara-pivavahana io satria misy sakany io ara-pivavahana io mbola tsy teny hoe inona daholo moa izy ireo fa ho avytsika nirinana fa tsy zakan'ny olona ny zavatra amin'ny fivavahana io satria tsy mitovy amin'ny fiainan'ny olona io fa zany zavatra zany lasa inona zany zay le hoe sakrifisy zany mahony tena fahonona tena zay le hoe asiako mafy ny tenako marary angenao am'zany rehefa ahiliky ny olona zay ianao tsy mety aminay nareo fa hafahafa ny fivavahana mafy nge zany ianao tsy manily tena fa amin'ny fotoana zay andehananao tsy afaka ianao fa amin'ny andro zay ivavahanao anao ny asainy mamonjy mariazy ahoana moa ny ahafahanao andeha am'zany izany lehibe Andriamanitra sany olona dia Andriamanitra zay le hoe fahonona tena zany zay mafy nge zany mafy zany raha mijery ianao amin'ny fiainan'ny olona andavanandro misy hoe eto amin'izao tontolo zao ty misy hoe tafita amin'ny asa tafita amin'ny fianarana tafita lasa nanan-karena dia ianao mba mijery ny fiainanao dia zaza mba ahoana zany zao satria le azakazaka ataonao le satry-boninahitra tsy mety loha fa le ankilany nefa le ara-tany satry-boninahitra mety loha dia indraindray le nofinao marary ianao dia ahoana zaty satria ianao safidy le tsy mety loha dia marary ianao zay nge le asiako mafy ny tenako mba ho mangana marary ianao nge zany zavatra zany tsy hoe ianao hoe mafy be satria za amin'Andriamanitra fa ianao mbola nofy dia heninao le izy fa Andriamanitra mampahery ianao sy mampiarina anao amin'izay zavatra zay mafy nge zany zany ny adivanao isan'andro dia ao ny maro samihafa ao ny hoe problème tokantrano problème ny ray aman-dreny problème amin'ny resaka raha asa koa lasa avakavahana ianao any amin'ny toeram-piasana zany zavatra misy betsaka nge ny fahoriana mahazo ny zanak'Andriamanitra io nge tsy resaka hoe enjehina sovonoana ihany fa amin'ny lafiny ara-moraly zany ianao be dia be koa ny zavatra tena ampahorinanao zany be dia be zany satana tsy kely lalana jereo ny anay zao ahoana nareo zao ny fiainanareo dia manahoana ny fiainan'ny hafa satria izy nahoana miasa mafy izy tena miasa mihitsy na weekend aza miasa tady vola mianatra tena hoe atao zay atafitany zanaka alefa any amin'ny tena fianarana ambony ambaratonga ambony na nenao raha tsy alefanao satria nahoana mandika ny lalàny Jehova raha le fianaranao zany koa tsy midika tsy alefanao mianatra ny zanako tsy zany mihitsy ny zanako zao tena alefako mianatra mihitsy fa ny zavatra teneniko fotsiny dia zao raha misy any amin'ny fianarana zay alenareo ka tsy araka ny didin'Andriamanitra na ny fotoana zay ianaranareo ara dia hoe ahoana ny fomba anitsahanao ny andron'i Jehova nefa mbola ianarana zay zavatra tsy ahoana ny naovana an'izany dia efa ampianarinao an'izay ny zanakao dia maninona mijoro izy amin'izay zavatra zay za tsy miforce azy fa mampianatra azy hoe zao ny zavatra misy zao ny zavatra misy mbola tonga amin'izany moa tsika zany
fa mafy ange zany tsy hoe zavatra moramora ange zany hoe tenenao mihitsy ny tena mafy be raha za de malemy tena miaika malemy fa Jesosy ny heriko sy ny tanjako izy no mampahery anahy izy no mampatanjaka hafahana mijoro amin'izany zavatra izany de de teo moa zavatra namaranitsika anazy zany ka zay izy hoe aza mieritreritra zany hoe fa azontsika zany hoe sarotry boninahitra io fa zavatra tsy mbola tsy afaka matoky tena amin'izany ianao zany de raha teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely no jerena zany de nisy ireo mpanjaka zay nanana zay fiheveran-tena zay satria Andriamanitra no niinvestira anazy nametraka anazy teo amin'ny toeram-panjakana mitondra ny firenen'ny Israely izy nahazo ny tsodran'Andriamanitra izy de men'Andriamanitra ny lalàna sy ny fitsipiny sy ny didiny izy de nanaraka an'izay izy de nandroso le firenena sy ny fanjakana nandroso le firenena de nitahin'Andriamanitra izy satria nanompo azy nandre amin'izay taty aoriana rehefa tena natanjaka sy nahery sy nanan-karena izy nanomboka dininy Andriamanitra nanomboka le izy ange tsy tonga de hoe tonga zao le izy tonga tapoka hoe ty fa andeha hanompo any Baala ohatra hanompo Andriamanitra hafa tsy tonga ohatr'izay le izy fa mandeha tsy kelikely alefa ny Satana le fantsika kely majinijinika eny de mety latsaka moramora amin'iny de mitombo farany taty aoriana tena lasa fanipotsampy lehibe no nataon'ireo mpanjakan'Israely tsy manana fotoantsika andreo fa resaka kely amin'iny tsika amin'ny heriny de ohatr'izay koa ny ireo mpitondra fivavahana amin'izao vanim-potoana zao amin'izao fotoana zao ny mpitondra fivavahana de zao amin'ny voalohany nge tena manana fahonona tena hoe tena anaraka le fahamarinana fa niroborobo le fiangonana rehefa aveo de nelehibe le fiangonana nanomboka ny nanan-karena le fiangonana de nanomboka lasa ty volany pasterana ny mpitondra fiangonana de lasa resaka ranofo ny resaka resahana amin'le fiangonana ahoana ny fomba atao zay ampanan-karena ny fiangonana zany reny lasa resaka fitahina jereo fa ny akabeazan'ny fiangonana evangelika ny akabeazana iaho resaka arena zany tam'izany mbola kely de efa naino an'izany petraka tamin'ny Tamatavy tam'izay de nisy prédicateur zany na mpitory avy any États-Unis ty tsy teneniko ny anarany fa sao de tezitra le olona tonga tany Tamatavy izy io de nanao conférence lehibe izy tamina stade de ny conférence zay nataony zany de tonga de le resaka fahagagana be reny fotsiny zany manao fahagagana de raha misy sahirana aminareo tsy manam-bola vavaha aminareo fa tonga de meno tombo volonareo androany zany ny resaka atao tam'izany de efa nisy zany amin'izao fotoana zao mbola misy zany na ny fiangonana zay eritreritra tsy nanao an'izany ara lasa manao an'izany koa zao miova misy fanahy zany mitsofoka de resaka n'io fanahy mitsofoka io tsika ahoana io fanahy mitsofoka io tandreno io mampivilana mihitsy io manala anao tsy azahoanao le satry boninahitra volamena io de ahoana anao amin'izany mampivika io zany fa zay ny amin'iny ho eritreretina tsara zay resantsika manaraka mikasika an'iny zany mavaka tsika Jehovahandriamanitry ny maro mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao saotra raha io nafahana niarany anitra sy nandinika ny teninao tsy tamin'ny herina ny tanjaka raha io fa tamin'ny heriny fanainao rery ihany noho ny apôstôly Paoly manao hoe izahay na de efa nitory ndrao de ho lavitra ka asiako mafy ny tenako ny apôstôly Paoly mba ho mangana tsy tahaka ny mamely rivotra fa tahaka ny mamely totohondra de iny Andriamanitra asiany mafyko ny tenanay tahaka ny apôstôly Paoly fa andreo na de mitory eto ara naza zao aza ndrao de ho lavina ary tsy atoko tenany amin'izany Andriamanitra fa arovy ity mpanomponao ny amin'izany arovy ihany koa izay zay mienony amin'izany fa miazakazaka izay mitany fiazakazana mba hiezaka atratra le ohatra ny fahafenon'ny Kristy de le satrim-boninahitra tsy mety loha ary tsy mijery ny aneriana hoe zao fa navitan'izao ny zavatra vitanay zao ny zavatra vitanay zava-poana ihany zany fa mijery ny eo aloha de raina mandrak'izay ny anaranao ray kalazay ny anaranao any mana masina ny ray io ny amin'ny teninao ny fahamarinana amin'ny anaran'i Jesosy nanratana izany vavaka izany eto anatrehanao halleloia amen voninahitra n'Andriamanitra rery ihany de mifampitaona antsika indray manaraky veloma daholo tsika rehetra
manaraka. Ma